Vao afatanteraka kosa indray nitsidika ny ampahany tamin'ireo niarambona vokatra ny lozam-pifamoivoizana nitranga tany amin'iny lalam-pirenena fahenina iny ny Prime Ministre lehiben'ny gouvernement nisy tamin'izy ireo tokoa no nakarana teto an-drenivohitra ary manaraka fitsaboana etsy amin'ny H-Gérant Peflo. Nafindra amin'ny hôpitaly H-Gérant etsy Peflo ny enina tamin'ireo naratra vokatra ny lozam-pifamoivoizana teny amin'ny lalam-pirenena fahenina ka notsaboana tao amin'ny hôpitaly ny Antsoy. Tonga nitsidika azy ireo ny Prime Ministre lehiben'ny gouvernement Andriamatokolo Roger Omaly. Amin'ny mahampitsabo azy sady tompon'andraikitra misana ihany koa ny Ministeran'ny Fahasalamana rehefa avy niaino nisy ratra anazy ireo notsaboana ny Prime Ministre dia nanolotra valopy ary nakahery ihany koa ny fianakavian'ireo ho maratra. Ina moa ny zavatra sy fantatra fa olonareo ho an'ny accident tany Antsoy tany ary araky ny fikaroham-baovao eninay zany dia mety hoe misy défaut avy amin'olombelona le izy zany hoe ny olona manana andraikitra momba ny fitaterana io ka na chauffeur zany na tompony tomobile fa ministre moa niteny an'izany tany zéro là dia fampiresaka foana tsy akijanona depuis n'igny hoe navy accident iny tsy maintsy indroa intelo isan'andro zay za anontany vaovao aminy manao nafandeha ka zao moa zareo tonga aty amintsika ka tsy maintsy adidintsika didinay fanjakana mba io mba mijery zareo mba manome hery azy ary mandraikitra koa momba ny fitsaboana azy fanarahana azy zareo. Horaisin'ny fitondram-panjakana tanana ny fitsaboana ireo maratra vokatry ty lozam-pifamoivoizana nitranga teny Antanambao, Manambaro, distrika Analalava, faritra Sofia aty. Tamin'ny voalohan'ity volana ity no nitranga ilay lozam-pifamoivoizana, 9 maty sy rano ary 1 amby 30 naratra.